Efa 5 taona mahery zao no niasan'ny fandaharan'asa miady amin'ny fikaon'Erikainy Nofotany na ny PLAE, programme de lutte anti-érosive tamin'ny fiarovana sy fanarenana ny tany teto Madagasikara. Faritra miisa 9 no iasany ankehitriny, ao anatin'ny andiany faha-9 dia Idiana, Boeny, Betsiboka, Amoromani, Matsiatrambony ary Iorombe. Fandaharan'asa eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary vatsian'ny KFW vola. Tanjon'ny fandaharan'asa ny fametrahana voly ala ho an'ny olon-tsotra sy voly azo iombonana ho lasa ala kominaly. Eo ihany koa ny fanampiana olon-tsotra anao ala vadim-boly sy fambolena vilona fanatsarana ny tany, firaofan'ny omby aman'ondry izay afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Arak'izay dia natao hiasa amin'ny toerana efa tany efa simba, izany hoe efa miasa amin'ny atao hoe terre dégradée mba hanarenana indray zany izay tany izany. Ary eo moa zany dia tsy maintsy jerena hoe inona ny karazan-kazo mety haniry amin'ilay toerana izy efa atao hoe tany-kotra izay. Fantatsika moa zany fa anisan'ny hazo haingam-paniry ary tsy dia mifidy tany loatra ny kininina. Hitantsika ihany koa ireny ny atao hoe akasia, misy karazana akasia anankiroa zao eto. Karazana hazo ambolena amin'ny faritra atao hoe alan'ny commune ohatra ny tonona hoe ala communaly dia nezahana izy karazany, ary amin'ny ankapobeny dia mamboly ny karazana kininina tsika, kininina karazany roa zao ny eto dia ny eucalyptus maculata, misy koa ny eucalyptus citriodora, ary ahitana ihany koa karazana akasia eto toy ny mahazatra moa zany dia ny akasia mangiome, dia misy koa ny akasia auriculiformis, misy ny caia senegalensis ary koa ny anacarde na mabio araka ny ahafantarantsika azy. Raha ny zava-bitan'ny fandaharan'asa no jerena dia nahatratra 823 hektara ny velara-tany simba voaharana ary 429 hektara ireo voly azo ho an'ny olon-tsotra, 707 hektara ny ala ho an'ny commune ary 107 hektara ny ala sy faritra arovana, 77 hektara kosa ny ala vadim-boly ary 570 hektara ny voly vilona no hatsaraina. Raha ho an'ny taopambolena 423 dia velara-tany 700 hektara no novolena sy noarenina ho an'ny faritra Betsiboka, raha toka 470 hektara ny an'ny Boeny ary 700 hektara ny faritra Diana. Izay nisy ny fambolekazo ho an'ny olon-tsotra i communal amin'ny faritra arovana ala vadim-boly izay misy fefy velona ny azo fihinam-boa, teo ihany koa ny voly vilona no hatsaraina ary ny fanamorana ny fananantany. Hitantsika miharihary zany ary tsy takona fenina raha mandalo ny RN4 nareo vao miditra amin'ny vavahadin'ny faritra Betsiboka, ny commune Mahatsino sy Andrivo zany dia hita tokoa fa efa manomboka miarakotra ala ny andaniny sekilany amin'ny RN4. Fetraka an'izay dia manomboka mihena ny fanotorany atsanga ny ireo tanimbary sy tanimboly izay azo volena amin'ny faritra iva rehetra. Ary ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny tetika azy ity dia anisany miady amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro, satria efa manomboka milamina tsikelikely ary miverina tsikelikely amin'ny izany fiovaovan'ny toetrandro zany. Misy fiantraikany be dia be tokoa zay eo amin'ny fiainan'ireo tantsaha, satria ny fandaharan'asa PLAE dia tsy mijanona fotsiny ihany amin'ny fandrakofana ala ny sahandrika, fa indrindra ihany koa manampy an'ireo tantsaha mpamokatra izy amin'ny fanohanana, amin'ny resaka hanam-pamokarana ny misy ny ala vadim-boly sy ny fambolekazo ho an'ny olon-tsotra, fa indrindra ihany koa ilay fanaovana ny ala kominaly. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny asa tanteran'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa PLAE ho amin'ny fampivoarana maharitra ny famokarana ny asan'ny tanterahana.
ho fanaramaso sy fanjoinan'ny zava-pitan'ny fandarana asa ary isaky ny faritra dia nisy ny komity na ny comité régional de suivi nanatanteraka izany fanjoina izany isan-taona nidina ifotony ary nisy ihany koa ny fivoriana izay nanaovana tombanezaka sy nankatoavana ireo drafitrasa sy tetibola ho an'ny taopambolena 524 4 izay natao ny volana septambra 524 manerana ny faritra enina izay iasan'ny fandarana asa.